Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika ravaka malala hatratrety sabotsy fahaeniny volana septambra ity. Ampifaliana koa no ankasitrahana antsika ravaka malala ny fahafitan'ny tafon'ny fiangonana FJKM Vohitsara Jesoa Mofinaina. Hoy tsika nanentana teto manao hoe ity fiangonana ity dia ataotsika ho anjara birikintsika mpiaino mofinaina anarivorivo ny ato anatin'ny fiangonana Ambohidately na ny mpiangona na ny ivelan'ny fiangonana na ny ampitan-dranomasina ny ato an-tanindrazana dia nataotsika ho fahatserovana ny fahadimy taona zany mofinaina zaraina nandritry ny fotoana anaritraritra izay. Soran'Andriamanitra sika ravaka malala fa voapetaka soamantsara ny ferme metalika dia vita ny tafo. Miditra koa tsika izany zao amin'ny lalitra anatiny efa ho vita ato dia miditra amin'ny varavarantsika izany zao sy ny alitara sy ny tahaka izany. Dia misaotra ny amin'ny fahalalan-tanana fa tsapantsika tokoa ny finiavana ny anem-pontsika mandefa tsikelikely sy ny tambatra tsikelikely eo dia tsy nijanona mihitsy ny chantier. Ary dia saorana n'Andriamanitra fa mihazakazaka ny asa dia saorana amin'ny fahalalan-tanantsika menakavy fa tena tsapa ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra. Ka dia miditra amin'ny dingana manarantsika izany zao dia manentana ampitiavana, manentana ampifaliana ny fandraisana anjarantsika mba tsy ho ela ny hitokanana izany fiangonana izany, mba tsy dia hoe andrasantsika ho tratry ny orana na ho tratran'ny fahavaratra fa kendrentsika mba apetraka amin'Andriamanitra mba ho vita haingana arak'izay azo atao izany tranon'Andriamanitra izany, tsy satria tsinona tsy dia hoe trano 10 metatra ange na ohatr'izany ny fiangonana fa toy ny andry azo atao tsara ny mamita azy eo anatin'ny fotoana izay kendrentsika hoe alohan'ny fahavaratra. Ka dia manamafy ny fanentanana ampitiavana tena antahanta mihitsy satria mampalahelo ilay olona any ambanivohitra any raha jerentsika ilay fiangonana eo akaikiny eo dia tafo bozaka, tsisy varavarana, tsisy dabilio, tsy mifanintana amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ka dia kendrentsika ny hanolotra ampitiavana izany fiangonana izany ho an'ny FJKM Vohitsara izany ampitsorantsika anarana hoe mofinaina. Dia manentana ny havako ampitiavana. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Galatiana 4:4. Galatiana 4:1 ka hatramin'ny 7. Galatiana 4:1 ka hatramin'ny 7 ry havana no entina hifampahirezana indray amin'ity farany herinandro ity. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary hoy izaho, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andeva izy, na dia tompon'ny zavatra rehetra aza, fa feheziny izay mpitondra sy mpitaiza azy izy, mandra-pahatonga ny fetrandro voatendrin'ny rainy. Dia tahaka izany koa isika fony mbola zaza dia nandevoziny ampidia-pianarana izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirahin'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, hanavotany ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ho atao-pontsika ny fanahiny zanany, miantso hoe Aba raha eo. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Ray Masino manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny tenano fahamarinana. Amen. Ity taona ity moa tsika rehefa komalala no mankalaza ny fitonjato sy arivo taona ny lay ataontsika hoe fanekempinoana Nikeana. Io fanekempinoana Nikeana io dia misy andininy anankiray eo izay nampisolana fandraisantsika ilay antsoina hoe filioke. Antsoina hoe filioke amin'ny teny grika, ilay filioke izay manao hoe ny fanahy masina dia nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka ary hitsaoana sy hankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka.
Izy io dia nampisaraka ny fiangonana orthodoxa sy ny fiangonana katolika romanina na ny fiangonana protestanta tam'izany moa taona 300 zany, mbola tsisy orthodoxa na inona fa aty amin'ny taona 450 satria nitohy lay adevitra tany amin'ny taona 520 sy 300 dia nitohy lay adevitra dia niteraka fivakisana aty amin'ny taona 450 ka nanome ny fiangonana ho andrifana sy atsinanana. Inona lay adevitra? Ny fiangonana tatsinanana zany hoe ny orthodoxa zany de manao hoe ny fanamasina dia nivoaka avy tamin'ny ray ihany, avy tamin'Andriamanitra ray ihany no nivoahan'ny fanamasina fa tsy avy amin'ny zanaka akory. Ny fiangonana taty andrefana kosa izay misy antsika mandraka ankehitriny dia nanao hoe ny fanamasina de nivoaka tao amin'ny ray sy ny zanaka. Zany hoe ny fanamasina dia tsy avy amin'ny ray ihany fa avy amin'ny Jesoa koa. Ary dia mety teny angamitsika hoe inona koa zany adevitra tsotra kely zany, tsy de tsotra tahaka zany izy io. Rehefa tena jerena amin'ny lafin'ny sistematika, rehefa tena jerena amin'ny lafin'ny fotom-pinoana dia tsy tsotra mihitsy. Matoa nampivaky fiangonana ho anankiroa dia tsy tsotra lay adevitra. Ka eto nefany dia misy adino tsotra masina izay manamarina ny fotom-pampianarana, tsy hoe diso akory ny any antsinanana, fa manamarina ny fotom-pampianarana izay azontsika ny hoe ny fanamasina de nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Hoy Paoly amin'ny andininy fa enina eto: ary satria zanaka ianareo de ny rain'Andriamanitra ho atao-pontsika ny fanahin'ny zanany. Fanahin'ny zanany, zany hoe nivoaka avy tamin'Andriamanitra sy tamin'i Jesosy zanaka zany ny fanahy masina, fa tsy hoe tamin'ny ray ihany. Marina fa betsaka de tsotra masina manazava ny zanany amin'ny tsaonina ihany koa. Fa izy manao hoe ny fanahy masina dia nivoaka avy tamin'ny ray sy ny zanaka. Ary ny fanahy masina dia fanahin'ny zanak'Andriamanitra fa fanahin'Andriamanitra koa. Io moa mahatonga ny hoe ny fampianarana momba ny trinité. Fa ity eto ampatanantsika ity raha ohatra ka mamaky ity andininy vitsivitsy ity isika dia miresaka lafin-javatra roa izy io. Azo resahana lafin-javatra roa lehibe de lehibe. Ny voalohany indrindra de izao ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Zanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra isika noho ny amin'ny Jesoa. Zanak'Andriamanitra isika noho ny amin'ny naneken'Andriamanitra naniraka ny zanany nateraky ny vehivavy andininy faha-efatra. Raha ohatra ka jerena lay fanazavany Paoly amin'ity Galatiana ity de ny tena tanjon'Andriamanitra dia nahatonga antsika ho zanaka. Raha ohatra ka namakivaky ny tantaran'ny bokin'ny Genesis isika dia niantso mpanompo Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra na dia ataontsika hoe nanana ny maha izy azy ary Davida, nanana ny maha izy azy Abrahama, nanana ny maha izy azy Mosesy, nanana ny maha izy azy Jeremia mpaminany, dia mbola tsy nitonony ny testamenta toloha hoe zanak'Andriamanitra, fa nitononina hoe mpanompon'Andriamanitra, tononina hoe mpaminany, tononina hoe irak'Andriamanitra. Fa rehefa tonga kosa Jesoa dia notononina amin'izay isika hoe zanak'Andriamanitra. Ary zay mahatonga miverimberina ao amin'ity soratra masina ity ny hoe zanak'Andriamanitra. Tsy mpanompo intsony ianareo fa zanaka mpandova andininy fahafito. Ary raha zanak'Andriamanitra moa ry havako malala, inona mahatonga amin'ny Paoly manesika mafy ao an-tsaintsika mihitsy, ny tsy anadinoantsika mihitsy ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Hatrany amin'ny Genesis, hatrany amin'ny bokin'ny Galatiana zay resahana teo andininy fahatelo, ny hoe zay rehetra tao batisa ho an'i Kristy de nitafy an'i Kristy. Ary dia taranak'i Abrahama mpadova ny teny fikasana. De miverimberina amin'ity taratasy nosoratan'i Paoly ty, any amin'ireo taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina raha teo koa, miverina ihany koa ty andininy ity hoe izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ary dia miantso manao ny fanahin'Andriamanitra izay mahatonga antsika afaka miantso hoe Aba ray. Ry havako, inona ny tena mahatonga amin'ny Paoly manindry mafy ny tsy anadinoantsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Farafahakeliny de reto zavatra telo ireto no ataontsika amin'ny zanakitsika ary ataon'Andriamanitra koa amintsika raha kely indrindra.
Voalohany ny zanaka na ahoana rehefa zanaka de tiana ka zao karakaraina velomina. Itsika aza mpanompon'Andriamanitra, itsika olon-tsotra, itsika olombelona mahafantatra an'izany hoe mamelon-janaka. Ny biby aza mahafantatra mamelon-janaka ka maika mofa Andriamanitra. Ary dia ny dikany teny hoe zanak'Andriamanitra isika de tiany Paoly zany, tiany tsotra masina tsy ho adinoantsika mihitsy fa mamelona sy mikarakara antsika Andriamanitra. Mieritreritra zay ilaitsika izy, mieritreritra zay mahavelona atsika izy. Ny dikany voalohany hoe zanak'Andriamanitra isika de zao karakarain'Andriamanitra, velomin'Andriamanitra, tsy fahavalon'Andriamanitra intsony. Noho ny am' Jesoa de tsy fahavalon'Andriamanitra intsony. Ravala efitra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra fa natsangan'Andriamanitra ho tonga zanaka isika. Ary dia velomina sy karakaraina. Refako impiry moa Jesoa tsy mamerina an'io teny io. Hitantsika eo amin'ny filaza masina araky ny Mateo. Ary Paoly koa mamerina an'io teny io ny amina hoe nareo aza manahy. Ny am'izay ho tafianareo, ny am'izay ho haninareo, ny am'izay sotroinareo, fa ny rainareo mahafantatra an'izany. Zay ilainareo mahafantatra, zay mahasambatra anareo mahafantatra, zay mety aminareo, zay tandrify aminareo satria zanaka. Ohatry manao hoe ny mahazanak'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny faneken'Andriamanitra hamelona sy hikarakara antsika. Fa ny faharoa manasikasy ny Paoly, manantitrantitry Paoly ny mahazanak'Andriamanitra antsika, fa raha zanaka koa isika tsy hoe velomina ihany, fa ny zanaka koa atao ahoana? Ny zanaka koa tezaina, ahitsy, ampianarina. Satria ny zanaka no avy raha ohatra ka jerentsika amintsika olombelona, fa itsika satria zanak'Andriamanitra de isika no mpitondra ny hafatr'Andriamanitra eto anivon'izao tontolo zao. Isika no mitondra ny tenin'Andriamanitra eto anivon'izao tontolo zao. Isika no ambassadeur an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao, satria zanaka isika. No zany de ampianarin'Andriamanitra isika, satria zanak'Andriamanitra de ampianarina tahaka atsika mampiana zanaka, tahaka atsika mitaiza zanaka. Petera de manamafy an'io Andriamanitra manao hoe raha zanaka tiana ho ahy tsy maintsy anarina, raha zanaka tiana bedesina, raha zanaka tiana ahitsy. No zany de zao zanaka isika de tezain'Andriamanitra, ahitsin'Andriamanitra. Ndraindray maharary le fanitsian'Andriamanitra, mety pitrango zany. Ndraindray maharary le fanitsiana, ndraindray maharary le fanamboarana, ndraindray maharary lay fomba hitondran'Andriamanitra, ndraindray maharary. Fa izao zanak'Andriamanitra isika de manaiky ahitsin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra de manaiky tefen'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra de manaiky izay amboarin'Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny sitrapony. Ny afako malala sambatra isika manana an'Andriamanitra Aba raitsika. Sambatra isika manana an'Andriamanitra ray mitaiza sy manolokolo ny finoatsika ka manitsy atsika andeha amin'ny lalana marina sy mahitsy mandrakariva. Zanaka de tezaina. Fa ny fahatelo izay ataontsika hoe zava-dehibe amin'ny zanaka de zao io tenenin'ny Paoly io, mandova, prailova amin'ny Kristy. Tsarotsika tsara ny tantaran'ilay zanak'Adala. Tantarainy lioka. Le zanak'Adala, le zanaka an'Adala. Eny misy rangahy anankiray, pasteur anankiray antsoina hoe Ramambazafy pasteur Tetsy Andrainarivo manao hoe za ozy tsy mba manao an'ity tantaran'ny zanak'Adala ty hoe le zanak'Adala fa tantaran'izy telo mianaka Adala, satria samy Adala na le rainy na izy miraha lazanany. Tsy diso loatra rehefa nazavany hoe tena tantaran'izy telo mianaka Adala tokoa lay tantara. Fa izao tantara lay zanak'Adala moa zany eto ny resahana hoe tena Adala. Ina maha-Adala azy? Satria nandany ny fananany meloan'ny fotoana. Ary dia nanala ny tenany tsy ho mpandova meloan'ny fotoana. Hitantsika fa zay nge mampanota antsika. Ny dikany hoe nanotaka isika niala tamin'Andriamanitra, niataka tamin'Andriamanitra, saingy zao mbola naverin'Andriamanitra indray tamin'ny alalan'i Jesoa ka tonga zanany de lasa prailova amin'ny Kristy, prailova amin'ny zanak'Andriamanitra. No zany de zao mahazanaka fahatelo de zao no hoe zanaka isika ka dia ataon'Andriamanitra mandova prailova amin'ny Jesoa.
zanaka isika ka manjary tsy hoe karakaraina ihany, tsy hoe ampianarina ihany fa izao zanaka ka mandova ny fiainana mandrakizay. Rehefa miala ety, rehefa vita ny fanompony ety de mandova fiainana mandrakizay. Iavako zay mahatonga amin'ny Paoly manantitrantitra ny tsy anadinoantsika. Raha voadinitsika ny satany mahazanak'Andriamanitra antsika, rerakisika, menjerysika, kivosika. Raha voadinitsika hoe zanak'Andriamanitra isika, ny fanahy masina no mibitsibitsika ao an-tsaitsika ao hoe zanak'Andriamanitra ingenao e. Zanak'Andriamanitra ianao ka tsy tokony ho kivy, zanak'Andriamanitra ianao ka tsy tokony ho reraka, zanak'Andriamanitra ianao ianao ny anteran'Andriamanitra amin'ny asany, zanak'Andriamanitra ianao no andrasan'Andriamanitra hitondra fifaliana sy fitiavana amin'ny mpiarabely, zanak'Andriamanitra ianao ka tokony aina ny fahatsaram-piainan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra ka tokony hitandrina ny didin'Andriamanitra. Otsika hoe zava-dehibe anankiroa ary no asehon'ny Paoly amin'ity mofonaina ity. Ny voalohany de zao ny hoe zanak'Andriamanitra isika. De nazavantsika teo zanaka ka arovana, zanaka tezaina, zanaka ampianarina, zanaka hitsy, zanaka mandova. Fa ny zava-dehibe faharoa lehibe ankoatran'zany mahazanaka izany de zao ny fitombona. Ny fitombona. Ny zanaka de mitombo. Paoly manao hoe taloha raha mbola zaza de ny mpandova de tsy afa noho ny andeva izy. Fa rehefa lehibe izy dia manana ny fahaleovantenany izy. Zany hoe zanaka isika rehavako malala de manamarika ny fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika de zao ny fitombontsika ara-panahy. Ny fitombontsika amin'ny finoana, ny fitombontsika amin'ny fanoloran-tena. Marika izay zava-dehibe tiany Paoly resahana mihitsy ny hoe talonge ny abidi-pampianarana, ny zavatra tsotsotra indray mbola resahany. Fa rehefa mitombo amin'ny finoana de zao afaka miresaka zavatra lalindalina kokoa, miresaka aritatsika fa ny kristianina nge, ny kristianisma nge manana fomba fijery momba ny fiainana andavanandro e. Ino atao hoe manana fijery momba ny fiainana andavanandro? Raha mijery ny oram-piarahamonina tsika eto ambonin'ny tany a de be de be ny ilana valiteny ny kristianisma, be de be no ilana valiteny avy amin'ny baiboly. Ary tsy hoe ny abidi-pampianarana tsotsotra ihany, ny hoe fantatra ny didy folo zay fototra, fantatra ny vavaka nampianarin'ny tompo zay fototra, fa raha mijery ny oram-piarahamonina isika de tokony manana havaly amin'ireny ny baiboly. Be de be ny oram-piarahamonina izay ilana vahaolana ratsoatra masina momba ny toe-karena. Hitatsika momba ny toe-karena, momba ny kapitalisma, momba ny fahafahana, ny fanantevotana, ny son'olombelona, ny tsy fanajana ny tontolo iainana, ny fihavanana, ny kolotsaina. Be de be reo ataontsika hoe ilana valiteny ao anatin'ny baiboly. Ka tsy lay abidi-pampianarana tsotsotra fa tena fandalilana lalina mihitsy. Fa inona ny hevitry ny soratra masina? Inona ny hevitry ny soratra masina momba ny kolotsaina malagasy, momba ny fomba malagasy? Inona ny hevitry ny soratra masina momba ny fananantana? Inona ny hevitry ny soratra masina momba ny fiarovana ny ala? Inona ny hevitry ny soratra masina momba ny raokandro? Inona ny hevitry ny soratra masina momba ny hatsaran'ny zavaboary? Be de be. Inona ny hevitry ny soratra masina momba ny fifindra-monina? Be de be no azo lazaina hoe ilana valiteny ao anatin'ny soratra masina. Ary dia efa miala amin'ny abidi-pampianarana, zany hoe miala amin'ilay mety ho zavatra andavanandro, tsy hoe tsy ilaina akory ireny. Fa ny fiarahamonina nge mivoatra e. De tokony hivoatra miaraka amin'izay koa ny fahatakarantsika ny soratra masina. Ny soratra masina tsy miova, fa ny fahatakarantsika ny soratra masina no miova arakaraky ny toetrandro. Tsy hitovy mihitsy ny fahatakaran'ny olona ny soratra masina tany amin'ny taonjato fa 840 sy ny fahatakarantsika ny soratra masina amin'izao fotoana isian'ny intelligence artificielle izao. No zany de zao ilaina ny ivoaran'ny finoantsika, ilaina ny itombon'ny finoantsika. Ary zay mahatonga antsika mamaky baiboly, zay mahatonga antsika mianatra isan'andro, zay mahatonga antsika mandalina isan'andro mba hananana fitombona amin'ny finoana. Paoly de manazava an'io Romanina 4 manao hoe ny finoana dia avy amin'ny soratra masina, ny finoana dia avy amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. No zany rehefa mitrandraka mandalina ny tenin'Andriamanitra isika dia tokony hitombo ny finoana. Ary dia zay de resahantsika hoe zava-dehibe zany amin'ity afatry Paoly ity ny hoe finoana mitombo, kristianina mitombo.
ary kristianina miamitombo fitiavana an'Andriamanitra, kristianina vao mainka miafiera mialatsiny amin'ny teny frantsay amaha kristianina azy satria kristianina menatra ny filazantsara, kristianina menatra ny maha kristianina azy, kristianina tsy samijoro fa rehefa tena fantatrao ny hamamy ny tenin'Andriamanitra, rehefa tena fantatrao ny alala ny tenin'Andriamanitra de zao tsy menatra ianao ny vavolombelon'ny Kristy satria fantatrao zay enonao. Revako malala manafatra mafy ary Paoly eto ny tsy anadononao ny mahazanak'Andriamanitra anao ary manafatra mafy izy mba hitombonao amin'ny finoana. Ahoana ny hitombonao amin'ny finoana? Ny tsy anadononao fa zanak'Andriamanitra anao fa indrindrindrindra ny ahatserovanao anao zava-dehibe ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra. Dao ary zatsy izy mitomboa amin'ny finoana aza donona ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay. Fatao aminao ahatsiaro fa zanakao Andriamanitra iray noho ny am' Jesoa. Zanakao satria ny zanakao malalanao no ny raha inao ho nateraky ny vehivavy nanafaka anay teo ambany ziogany lalàna ka nahatonga anay olona afaka hitombo amin'ny finoana, afaka hitombo amin'ny fahalalana tsara, afaka hizara ny filazantsara amin'ny toerana rehetra izay anirahanao anay. Misaotra Tompo fa lehibe ny fitiavanao. Mivavaka izahay mba ho mahatoky amin'izany zanaka toetra mahazanaka anay izany. Manome toky anay ianao fa miaro anay, manome toky anay ianao fa momba anay, manome toky anay ianao fa miantra sy mamela heloka anay. De ataovy mitombo amin'ny finoana izay Tompo. Ianteheran'ny fiarahamonina, ianteheran'ny mpiarabelona, ianteheran'ny zay rehetra mifanerasera aminay. Vavaka izay Tompo. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, manapireno ndray aman-dreny amin'ny fanangonana ny fitaovana, amin'izay rehetra mety ho ilaina, lafo ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra ankehitriny. Vavaka izay mba hanampianao ny ray aman-dreny, hanampianao ny mpianatra. De mivavaka koa izay Tompo andreo mpampianatra izay manomana ny fidiran'ny mpianatra, manao ny fanomanana rehetra, ny lesona, zay rehetra manodidina an'izany. Mivavaka izay ho an'ny fampianarana, manapirenao ny mpampianatra, ny ray aman-dreny, ny mpianatra, indrindra ny tanoranay mba hitombo amin'ny fahendrena, olom-banona, ho reharehan'ny firenena ny taranakay. De hanapaka amin'ny tokantrano tsirairay manaraka zao mofinainy zao ny fitiadanana. Misaotra noho ny fandrosony ny asa izay ataonay menakavy amin'ny fanorenana ny fiangonana ny vohitsara. Misaotra Tompo noho ny amin'ny fahalala-tanàny tsirairay, misaotra fa mandroso ny asa, misaotra ny amin'ireo mpiasa amin'ny lofo mananteraka izany asa izany. De mivavaka izay ianao no amaly fitiany isam-batan'olona, ianao no amaly fitiany isa-tokantrano, ary izay asa ataonay izay vita de aoka ny anaranao ihany no mena voninahitra. Azy izahay no mena voninahitra Tompo fa ny anaranao izay tomponay sy arakotrao amin'ny fiainanay. No nanarana Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.